Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza mamono olona. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Fantatsika tsara izay teny izay fa ao anatin'ny didy 10. Voasoratra amin'ny Eksodosy 20 andininy 17 ary didy 9 io. Aza mamono olona. Raha vao miresaka tsika aloha hoe olona dia ianao ao anatin'izay. Ny tenako dia avy eo ny hafa ao anatin'ilay hoe olona. Ny faharoa dia raha vao miresaka tsika hoe olona dia hoy Paola any amin'ny Tesalônika voalohany 5:17 hoe aoka hoarovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo. Izay zany ilay mandrafitra ny maha olona dia tsy nafaly hoe fanahy, saina, vatana. Zay zany ilay olona resahana aloha zany fa tsy vatana fotsiny. Fa indray manko vatana fotsiny nandikatsika an'izy io. Dia horaisiko tsiraray zany ireo. Raha ohatra zany tsika ka miresaka hoe mamono olona dia ilay vatana aloha no tena heviny voalohany ao anatin'ny ao an-tsaintsika amin'ilay izy. Dia iren'ilay ohatra zany ilay hoe mitifitra olona, manindrona antsy olona, mandatsakain'olona, mandatsa-dra olona dia efa ao anatiny daholo. Dia ao anatin'ilay mamono olona ihany koa iren'ilay ohatra hoe manala zaza, ireny mamono tena, manao fitsaram-bahoaka, efa famonoana olona daholo zany. Dia indraindray koa misy ilay hoe eutanazia. Marary mafy ilay olona dia omena an'ity fanafody mahery vaika aty mba ho faty haingana. Na ihany koa fanaon'ny olona zao rehefa hoe mijaly be izy dia atrakao ny lohany, ampiakaro izy zany dia avelo tonga dia maty eo izy amin'izay. Efa mamono olona kosa fa endraso foana ny fotoana izay ataperan'ny ain'ny olona fa aza akselerena zany mihitsy. Dia ohatran'izay koa ilay famonoana olona dia ao anatiny daholo zany ilay hoe ny vatantsika zany izay zavatra rehetra manimba n'ity vatantsika ity na mivantana na ankolaka na na maharitra dia famonoana azy daholo zany. Tafiditra ao anatin'izany ny zava-mahadomelona, tafiditra ao anatin'izany ireny karazana fampijaliana, tortura samihafa ireny. Dia ohatran'izay koa ren'ilay olona manao grevy, tsy mety misakafo mihitsy ireny, efa mamono tena koa ireny ao anatin'izany. Dia tafiditra ao anatin'izany koa ren'ilay ohatra zao ilay hoe miasa mafy ilay olona. Zay no mahatonga antsika amin'ny tena ianao dia tena miasa mamono tena mihitsy. Dia miasa mamono tena teneny eto zany dia ilay hoe tsisy repos mihitsy. Ary tsy miraharaha ny vatany mihitsy izy na ny fahasalamana na inona dia tsy matory mihitsy izy dia izany rehetrarehetra zany efa endrika famonoan'olona daholo zany satria mamono tena izy amin'ilay zavatra izay ataony. Ary amin'ny fotoana tsy hampoziny dia mety hijanona io satria misy limity koa io vatantsika io. Ka tena mila karakaraina io. Fa rehefa tsy karakarainao io na ihany koa ataonao an'izany zavatra samihafa zany dia efa mamono azy ankolaka na mivatana ihany koa ianao ao anatin'izay. Ka efa famonoan'olona daholo zany rehetrarehetra zany. Famonoan'olona daholo zany ary zay ilay hoe mamono ny vatana aloha. Ny faharoa dia mamono ny saina. Araka ny fanambarako tao tsy vatana ihany akory ny olombelona fa misy saina koa ao anatin'ny olombelona ao. Ary raha vao miresaka tsika hoe saina dia ao anatin'izany ny fihetseham-po, ny safidy. Ao anatin'izany ny saintsika zany, ny intelligence antsika. Dia ireo koa mety azo vonoina koa ireo. Satria Jesosy Kristy izy ho any amin'ny Matthieu 5:1-9 izy dia niteny manao hoe efa renareo izy tamin'ny Taolo manao hoe aza mamono olona. Ary raha misy mamono olona izy dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa iza kosa ozy izy ao amin'ny 2 dia manao aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Ary nazovina nanao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia mendrika ho elohina amin'ny sinedrona. Ary nazovina nanao hoe fokelahy dia mendrika ho elohana amin'ny elo mirehitrafo. Zay zany zao ilay endrika famonoan'olona ihany koa izay ambaran'i Jesosy Kristy. Tsy ilay hoe mamonoan'olona araka ny eritreretan'ny olona azy ihany fa manitatra izy zany ilay heviny eo amin'ny hoe endrika famonoan'olona ihany koa ireny teny mahery, teny mandratra, teny mamono izay ataontsika ireny. Ohatra zany nameny teo ilay hoe fokelahy. Dika zany fokelahy zany dia hoe adaly ialahy. Ilay hoe olom-pony ialahy, tsisy dikany ialahy, tsisy ilavana ialahy. Reny teny reny zany dia efa anisan'ny teny mamondratra, mamono reny. Ary zay mahatonga antsika indraindray miteny manao hoe ny tena aleoko mihitsy tena vonoina, tena tonga dia tsondromina antso toy izay anaovana teny mahery fa tena maratra. Simba mihitsy ilay maha olona anazy, ny saina zany tena potika mihitsy ao anatin'ilay izy. Dia ohatray koa ny fihetseham-po. Raha ohatra ianao zany ka manimba ny fihetseham-pon'ny olona anankiray, mamotika na milalao ny fihetseham-pon'ny olona anankiray dia efa mamono azy koa ianao zany amin'izay fotoan'izay. Raha ohatra ka hoe mamotika ny fihetseham-pony ianao, azany amin'ny resaka fitiavana io ohatra dia fitahanao izy na nanaovanao zavatra samihafa izy dia potika zany
efa famonoan'olona ihany koa ao anaty satria simba koa ny fihetsepon'le olona debe le karazana famonoana saina zany izay ataon'ny olona raha ohatra anao zany ka manana piasa na ataoko ohatra hoe mpampianatra anao de mpianatra na ray amarena anao de amin'ny zanaka ao de manao teny mahery amin'ny fony ianao manimba ny saina ianao amin'izay fotoan'izay mamono ny maha olona azy ianao de ny sainy ka amin'izay fotoan'izay efa mendrika ho elohana ihany izy ny tompo efa famonoan'olona ihany izay zavatra izay zay nevy ny faharoa fa ny fahatelo koa de zao lay fanahy averiko ihany fa tsy saina sy vatana ihany akory ny olombelona fa misy fanahy koa anatsika ao ary olombelona mandrafitra ny maha olona atsika koa le fanahy ka io fanahy io koa zany raha ohatra kapitehana dia mamono ny olona ihany koa ianao anatin'izay inona moa ny tena mamotika ny fanahintsika io fa tsy ny fahotana ny tena metraika amin'io ao anatin'izany ny karazana fahazaran-draty samihafa ny karazam-paharatsiana samihafa de efa mamono ny fanahintsika daholo le izy ary amin'izay fotoan'izay de efa fahotana ihany koa zany le izy ka tena mila mitandrina tsika izany rehetrarehetra zany no azo fitinina amin'ny didy fahen'ny hoe aza mamono olona de raha mandinika zany tsika de afaka itemana hoe raha izany ane zany ry pastera mamono olona daholo zany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany azo raisina hoe efa namono olona daholo tsika na ny tenantsika na ny hafa satria na de miteny mahery olona fotsiny ary ianao de efa namono azy ianao araka ny ambaran'i Jesosy Kristy Matteo 5:22 teo kanefa de izao tsy ho ampidovinao akory ny degré andreo ny lanjandreo fa misy fahasamihafana ihany ndreo fa raha ny teny zay hoentina any amin'ny synedrona de tsy hitovy mihitsy akory ny zavatra zay omen'ny synedrona ny fisazy raha ohatra ianao ka ny teny mahery olona sy ny teny nanino izy teo namono olona mihitsy tsy mitovy zany ndray mandeha manko nisy olona ny teny manao hoe nisy ny teny zao tato amin'ity petizamo ny teny hoe raha ohatra ianao ka mamono tena ka tsy afaka hibebaka tsony fa tonga de maty eo an'eo de efa very ianao satria mamono olona ianao amin'izay fotoan'izay ary mpamono olona ny apokalipsy 2:20 dia tsy anana nanjara any amin'ny fanjakan'Andriamanitra de nisy ny teny moa manao hoe aiza koa nisy zany fa rehefa nandray an' Jesosy de tokony vovontsy fa ny famonoana olona zany na ataoko hoe miteny mahery olona ary de efa famonoana olona ka raha ohatra ve zany ka niteny mahery olona fotsiny de mety tsy ho vovontsy mihitsy ny ve zany ianao zay ny dikany aza ampitoviana ohatran'izany ry havana fa tsy mitovy zany hoe mamono tena sy ny miteny mahery olona zany andany ianao mamono olona fotsiny ohatra hoe mamono olona anakiroa na anankitelo de tsara iny ianao any fitsarana de teny manao hoe ka maninona ihany na miteny mahery olona tsy tsara inareo fa za tsy mitovy zany tsy mitovy mihitsy zany na eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olombelona fa aza mampitovy zava samy famonoan'olona le izy samy vosikajy ao anatin'ny famonoan'olona daholo izy kanefa tena tsy mitovy na de lanjan'izany aza fa aza manamaivana ny zavatra ohatran'izany tsika ary eto de hitetarika antsika zany inona moa ny tanjona amelabelarina antsika n'izany zavatra rehetra zany mba hahafahantsika mandiny tena de ahafahantsika mibebaka miala amin'izany karazana fanao ratsy samihafa zany hifono anatrehan'Andriamanitra mba hananantsika le fahamasinana hidiotsika zany hoe tompo raha izany ane zany de tena hoe mamono olona ary tena hoe hifonako eto anatrehanao zany fa efa be deaibe tokoa zay olona no ratrako zay na tamin'ny fizika na violence verbale na émotionnelle na violence amin'ny zavatra be deaibe de efa izy daholo na ao anatin'izany koa na de ty tenako ty ara de vonoko amin'ny fahotana nefa de tempolin'Andriamanitra ny tenantsika ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra antsika ary tsy tian'Andriamanitra ho simbaina fa rehefa simbainao na ny saina na ny vatana na ny fanahy de mba ho simbain'Andriamanitra koa ianao ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 1:7 ary tena mila mibebaka tsika mila mifona amin'Andriamanitra dia manamasina ny tenantsika zany zay zany ny tian'Andriamanitra de karakara tsara ny vatanao fa rehefa tsy mikarakara azy ianao de efa mamono ankolaka azy ihany ianao zany ao anatin'izay fotoan'izay ary le vatana zay resahako de ny vatana ny saina ny fanahy moa de inona ny karakaranao azy fa tsy ny tenin'Andriamanitra ny saina moa de tsy inona fa ny fampianarana sy ny zavatra samihafa ary ny vatana de tsy inona fa ny sakafo ao anatin'izany ny fanaovana fanatanjahantena sy ny zavatra samihafa de ilaina daholo rena fa manjary lasa simbaitsika ny vatantsika ny maha olona tsika raha ohatra ka tsy tsonjovintsika izany rehetrarehetra zany de mirary soa antsika rehetra ry havana de ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen